Nanolotra fanomezana ho an'ny faripiadidia mpampianarana faritra Aloatra Mangoro ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana Andriamasimanana Aureline. Tanjona ao anatin'ity fanomezana ity ny hanatsarana indray ny kalitaon'ny fampianarana any amin'izay faritra Aloatra Mangoro izay. Ny akom-baovao tao ratsika. Nitaterana tampomba ofisialy tany Ambatondrazaka ny alarobia lasa teo ny famindram-pahefana teo amin'ireo filohan'ny faripiadidia mpampianarana na Cisco miisa enina ao amin'ny faritra Aloatra Mangoro. Nanatrika ny lanonana famindram-pahefana ny solontenan'ny UNESCO, ny sekretera jeneraly Raboanary Antanirina, ny mpanolotsaina ny ministeran'ny fampianarana Andriamatoa Rakoto Arsoandriamanga ary ny solombavambahoaka voafidy tao Ambatondrazaka Ramatoa Andriamasimanana Aureline. Amin'ny mahafilohany komita misana ny fanabeazana ao anivony anteny miram-pirenena azy. Taotrano tsy efa nirery ka raha misy ny malalatanana, misy ny matsiaro fa manana andraikitra amin'ity firenena ity, manana didy ary anabe an'ireto zanakitsika reto mino angamba fa tokony andray anjara daholo ny tsirairay dia mba ho maivamaivana ny charge miandry ny zareo ao amin'ny ministera satria iaraha malala fa zany fanabeazana zany tsy eto amin'ny région Aloatra Mangoro rery fa manerana ny Madagasikara ka raha ohatra ka hoe ny fangatahana rehetrarehetra manerana ny Cisco ny manerana Madagasikara no ho tanisaina dia angambana folo taona ary tsy ho voavalin'ny fanjakana izany fangatahana izany mety vitany atsasany mety vitany apatelony fa mba mangataka koa zany izahay mba afahantsika mandroso aingana dia aingana zany eo amin'ny fampandrosoana eo amin'ny resaka fanabeazana zany tsy antehatra ny fitondram-panjakana irery na ny ry zareo ao amin'ny ministera fa raha misy ny afaka mba manolotra na table banc na ray io na table banc roa io na tableau ninina na cahier ray io dia efa zava-dehibe. Tsy nitaza-potsiny fa nanolotra solotsaina na ordinateur portable miisa enina ho an'ireo faripiadidia mpampianarana ao amin'ny faritra Aloatra Mangoro ny solombavambahoaka Andriamasimanana Aureline. Resy lahatra tokoa ity solombavambahoaka ity fa tokony fanampy ny tsirairay amin'ny fikatsanana ny tombontsoa ho an'ny firenena ka ifanometanana mba ahafahan'ny ankizy mianatra.